La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Panultra anao ny fampalalam-baovao. Tsisy ny afamanga ny fankalazana ny fahenina amby roapolo jona amin'ny fitaona ity araka ny fanazavana azo teo anivon'ny komity mpikarakara ny fankalazana. Ankoatra ny etsy amin'ny kianjan'ny bare, isy ny fankalazana ny enina amby roapolo jona isaky ny renvohim-paritany. Lanina sy mpanitsina teny anivon'ny anteny miarandoolona omaly ny tolo-dalàna manova ny andininy sasatsasany mahakasika ny pôle anti-corruption. Lala ihany koa ny tolo-dalàna mahakasika ny autonomie des universités raha tokany lavin'ny anteny miarandoolona ny mahakasika ny famokarana sy famarotana toaka gasy. Fadison'ny anarana ny mombamomba n'ilay olona ary fanamarinana fahatongavana no olana tsy ahafahana mandoa ny tampokaraman'ireo mpiasan'ny CTC sy ny hôpital hôtel ony anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Taona iray ny contrat ny fanaovana tamin'ny fanjakana raha ny fanazavana hatrany. Vokatry ny hetsika natao eo fiadiana ny zava-mahadomelina, alana rongony manodidina ny 120 hektara tao Analabe, distrikany Ambanja sy Ambilibe no nipitehan'ny zandary. Olona 17 sy basy fitakasy no sarina tamin'izany. Maresaka iraisam-pirenena tontolo sandro an-tany Berlin ny fionana an-tampony faharoa mahakasika ny fijerena vahaolana amin'ny fanarenana ny Libia. Tepoka ny resana izany mahakasika ny fanatanterana fifidianana 10 am-pirenena ny volana Desambra izao. Ny andidin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny koltivika manazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao tsy sy afomanga ny fankalazana ny fahenina amby roapolo ny volana jona amin'ny ity taona ity araka ny fanazavana azo teo anivon'ireo komity mpikarakara. Ankoatra ny etsy amin'ny kianjabe ny Barea, isy fankalazana ny enina amby roapolo jona isaky ny renvohim-paritany. Henri Flore. Efa tomombana avokoa ny fanomanana rehetra amin'ny fiatrehana ny fankalazana ny fetin'ny 4 jona raha ny nambaran'ireo komity mpikarakara androany nandritra ny tafatafan'ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Ho an'ny etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina manokana, hivo manomboka amin'ny 7 maraina ny vavahady ho an'ny vahoaka manatapakila ahafahana miditra ao anatin'ny kianja. Tsy sisy afomanga ny fankalazana raha ny fantatra hatreto. Fampisehoana miavaka ihany koa no iseho amin'ny andron'ny 4 jona. Resaka afomanga tsy misy ny toromarika manokana aloha mahakasika ny afomanga. Izay no azo lazaina. Tsy mbola nisy toromarika mihitsy hatreto ny mikasika ny afomanga. Ary manana ny tantarany ihany koa izany 120 taona izany. Ka ny fampisehoana sahaza izany satria ny fiandrianam-pirenena izay mampireharehantsika ao anatin'ilay hoe fitiavan-tanindrazana sy firaisakina, izany no aseho ao anatiny. Dia tena izy zavatra miavaka ary tena ahafaly sy anehoana izany fiandrianam-pirenena izany. Izay daholo zany no endriky ny fampisehoana rehetra dia marihana fa isy ireo artista nasaina na ireo mpanakanto nasaina andravaka izany lanonana izany. Ankoatra ny eto Antananarivo, isy fankalazana avokoa ny isaky ny renvohim-paritany rehetra eraky Madagasikara. Ka anjaran'ny tompon'andraikitrisany tokony any an-toerana no manao ny fikarakarana. Isy ny fahatapahan-dalana eto Antananarivo renivohitra manomboka ny andron'ny raham-pitso. Marika dia ampiasaina ny lalana rehetra ho amin'ny fankalazana. Ka izany dia tsy misy lalana misokatra ny 4 jona tolakandro manomboka amin'ny voalohany manodidina ny Mahamasina ary manodidina ihany koa ny faharinana nosy. Ireo kapsibe sy ny sondra isan-karazany dia efa misy ny note izay navoaka ho familiana ny lalan'ireo sondra ireo mba tsy handany eto amin'ny manodidina ny Mahamasina ary ihany koa
amin'ny manodidina ny anosy mandritra ny fotoana fanaovana ny famerenana amin'ny ankapobeny 20 Jona ary mandritra ny fotoana fankalazana fa 20 Jona. Vahoaka manodidina ny 2 alina no andrasana ho tonga etsy amin'ny kianjaben'ny Bariany androny 20 Jona izao raha ny fantatra ary atao ao anatin'ny fanazana ny fepetra ara-pahasalamana ny hetsika rehetra. Maro samihafa ihany koa ny fepetra noraisina mahakasika ny ao anatin'ny kianja sy ny eo ivelan'ny kianja mandritra ny fankalazana. Tsy tokony ho tazana manodidina ny kianjan'ny Bare hanaovana matso ny rehetra tsy manana tapakila. Io no nivoatra nandritra ny fanambarana izany ataon'ny Monaty tamin'ity androany ity mahakasika ny fepetra ny filaminana. Evregiara. Hoentitra ny fitandrona ny filaminana manenina nosy mandritra ny fanamariana ny faraiky 12 taona. Niverena ny fahaleovantiana araka ny fanambarana nataony teo anivony Monaty. Raha ny eto andrenivohitra manokana indrindra ny manodidina ny kianjan'ny Bare Mahamasina mandritra ny andro ny 20 Jona, mazava ny fandaminana napetraka. Ireo tapakila izay efa zaraina any anivon'ireo arrondissement zany ho an'ny olona izay manam-pikasana ka andeha ao zany dia efa misy an'izay fitsinjarana an'izay. Raha ohatra zany ka tsy manana ireny tapakila ireny ianao dia tsy misy antony akory tokony ndeha anatonanao eny amin'ny kianjan'ny Bare hafa tsy ho tafiditra ao mihitsy zany ny olona izay tsy manana an'izay fanasana izay na manana an'ilay tapakila. Dia tsaratsara kokoa ngamba raha te hitazatazana dia mandeha mamonjy toerana avo ohatra fa mety hita zavatra iveny fa ny manodidina zany dia tena tsy misy antony andehanana manodidina eo rehefa tsy manana fanasana na tsy manana an'izay tapakila izay tokony ahafahana miditra ao zay. Ho andro nahazo fanasana natrika ny matso, andraisana fepetra avy hatrany ireo mandika ny fitsipika toy ny fitondrana zava-maranitra sy mety ampidi-doza. Tsy tazam-potsiny ho an'izay mikasy hitarika savorovory amin'ny endriny rehetra ihany koa ny Monaty hoy ny fanazavana. Misy moa ny somary manome fampitahorana ihany hoe raha misy zava-mitranga ao dia tompona andraikitra ianareo sy ny sisa ary dia teny zay hoe aoka tsy hisy ny hoe te hamboly ny raika rontana na te hamboly savorovory satria ny rahantsika nahita fa misy fotoana teo nisy nitondra zavatra napoaka tao anatin'io kianja io taona vitsivitsy lasa izay hoy izay hoe isika rehetra dia aoka samy marina ary ny fampiantso raha sendra misy ny zavatra mampiaya ny mpitandro filaminana dia hiparitaka tena hiparitaka ary raha misy ny zavatra hitantsika eny anatsefatsefany eny hoe mampiaya dia aza miandro mihitsy fa ampandreneso ny mpitandro filaminana. Ahetsika avokoa araka izany mpitandro ny filaminana indrindra amin'ireo renivohim-paritany hanaovana ny matso. Manaitra ny rehetra anaraka ny toromarika momba ny fifamoivoizana ihany koa ny kaomandin'ny zandarmarim-pirenena, indrindra amin'ireo lalana izay tsy maintsy ho tapahana. Namafisiny teo anivony Monaty ankoatr'izay fa mitoetra hatrany ny couvre-feu. Miompana amin'ny fanatanterahana asa sosialy amin'ny ankapobeny no ataon'ireo komina ambanivohitra hanamariana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Saika ny ankizy sy ireo zokiolona no atao laharam-pahamehana amin'izany. Io no nasaina. Miova tsy tahaka ny isan-taona ny fomba fanamariana isa komuna ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Raha ny fanaovana podium, carnaval sy kermesy maro isan-karazany izany teo aloha nivadika ho asa sosialy ankehitriny. Maro ny zavatra nieritreretin'ny komina ho atao tao anatin'izy io ohatra ny efa mahazatra moa zany dia ny fampifalifaliana ny vahoaka sy ny ankizy dia ino hoe fanajanona fa no atao dia midina any amin'ny fokotany tsiraray zao be ny tanàna mijery ny olana ary miresaka amin'ireny mpiantitra ireny amin'ny asa soa izay tokony atao zay zao ny endrika fankalazana asa atao amin'ity taona ity satria fatatsika moa ny amehana ara-pahasalamana anatin'izay. Ny endrika entinay ankalazana amin'ny fetim-pirenena 20 Jona moa zany amin'ity dia voalohany aloha raha mahakasika ny asa sosialy zany isy ny fizarana arendrina mahatratra eo amin'ny arivo eo ho an'ny ankizy rehetra eto amin'ny fokotany 5 zany. Manarak'izay amin'ny manomboka rapitso sy amin'ny 25 zany dia isy koa ny fizarana sakafo ho an'ny vahoaka izay zokiolona sy ny sahirana
izay eo mahatratra eo amin'ny 500 eo zany no maninay. Atreto sahirana ny commune noho tsy fisian'ny fidiram-bola raha ny fanazavana ambany ihany koa ny tahany fampidiran-kitra ka ireo malala-tanana sy tsara sitrapo no mifanometanana ahafahana manao ny hetsika fanamarihana ny fetim-pirenena amin'ny taona ity ary ajaina ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana. Lanina sy mpanitsina teny anivony antenemeran-doolona omaly ny tolo-dalàna manova ny andininy sasatsasany mahakasika ny pôle anti-corruption. Lainy ihany koa ny tolo-dalàna mahakasika ny autonomie des universités raha toka ny laviny antenemeran-doolona mahakasika ny toaka gasy. Yves Richard. Zato isanjato ny lolo Madagasikara nankatony tolo-dalàna laharana otra ray tsipika 20 PL. Ny Jolay 20 manova ny andininy sasantsasany mahakasika ny lalàna momba ny pakina ny pôle anti-corruption nandritra ny fivoriana azo ambesiny maronatrihana omaly. Iza mandany ireo fanitsina ireo sisa. Iza no mitsipaka. Iza no tsy milaza ny heviny. Ambary fanolaniana antenemeran-doolona ny fanitsina ireto andininy ireto. Dia ny 12, ny 13, ny 14, ny 15, ny 16, ny 17 ary ny 16. Na mafisa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao ampanifa maro amin'ny rijatian-dalàna ampiasana amin'ny fitantanana ny arena tsy ara-drariny sy ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Ny tsy mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fitsarana voatokana amin'ny ady amin'ny kolikoly ka antony nandrosoana ny tolo-dalàna. Anamafisana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra ny fanovana hoy ny ministra ny fitsarana. Ity volanvolana ity izay efa izay volanina mbola tsena tany dia mireka tsara fa hisy magistrat de l'ordre administratif, magistrat de l'ordre financier ny anatinany. Ny magistrat de l'ordre financier indrindra tena tsy ampy amin'izao tsika ankehitriny no teny izao. Ka miankina amin'izany rehetrarehetra zany tompoko no mahatonga izy tsy hoe akory ny fahavononana hanao no tsy misy fa eo ny ara-bola, eo ny enti-manana, eo koa ilay fotoana satria mifampiankina ireo rehetrarehetra. Tafiditra anatin'ny teboka nasipana avaozana anatin'ny tolo-dalàna ny fanamafisana ny fisian'ny boky firaketana ny fananana ny olgiazana. Manaraka ny fanamafisana ny fanafoanana ny fanagiazana mialohan'ny fivoahan'ny didim-pitsarana. Namafisana ihany koa ny fahefan'ny paky tsara ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny kolikoly, amin'ny famotsim-bola ary ny famatsim-bola amin'ny fampiororona. Raha toka ny esorina amin'ny fahefan'ny paky ny fitsarana ny fandikan-dalàna ary ekonomika sy ara-bola. Eo ihany koa ny fanovana ny fimpitoam-piasan'ny mpandrindra nasionaly MPAC sy ny mpitsara ary mipiragidra ho telotona azo avaozana sy ny fametrahana ny comité de suivi et évaluation anombana ny asan'ny PAC. Ankoatr'izay, lany nandritra ny fotoam-pivoriana omaly ny tolo-dalàna mahakasika ny autonomie des universités et des établissements publics natao hamahana ny olana eny anivon'ny université. Raha toka no laviny antenemeran-doolona ny tolo-dalàna mahakasika ny famokarana sy ny famarotana toka gasy. Vaovao hafa kosa indray dia mbola manana herinandro ny rehetra hanankalozana ny vola teo aloha izay nivoaka ny taona 3 sy 4. Ireo masivoan'ny banky fiben'ny Madagasikara irery ihany sisa no mety anaovana izay takalo izay. Nabena Ravela Orso. Mifarana ny 17 volana Jona ho avy izao ny fetra fanakalozana vola teo aloha izay nivoaka tamin'ny taona 3 sy 4. Araka ny voalaza ny didim-panjakana laharana 7 tsipika 1,5 nivoaka tamin'ny 4 volana Novambra 7 Ny banky foiben'ny Madagasikara na ny BFM dia mampatsiahany be sy ny maro fa ny fanakalozana ny vola nivoaka tamin'ny 3 sy 4 izay tsy manan-kery-tsony nanomboka ny faran'ny taona 7 dia azo atao eny amin'ny masoivony banky ny foiben'ny Madagasikara manerana ny nosy hatramin'ny 30 volana Jona 20 sy 2. Koa ireto avy ny fepetra taikina amin'izany. Tokony itovy ny sandan'ny vola vaovao sy ny tranainy hifanakalozana. Maimaimpona ny fanakalozana eny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ary tsy mila takalo ny arabola na sarany mandritra ny fanakalozana. Ny olona manana faniriana anakalo dia tokony anantona avy hatrany ny banky foiben'ny Madagasikara avy hatrany. Tsy tokony anakalo vola amin'ny olon-tsotra na amin'ny torakafa
ankoatra ny toerana voatokana amin'izany mba hiarovana amin'ny vola sandoka na azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Rehefa anakalo ny vola teo aloha ny olona iray dia tokony hitondra ny karapanondrom-pirenena ary tokony hameno ny taratasy voatokana ny amin'izany. Tsy aivina, misy 12 ireo masoivo banky foiben'ny Madagasikara manerana ny nosy izay misy eto amintsika dia ireto avy izany: Ambatondrazaka, Antala, Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianaratsoa, Mahajanga, Manakara, Maroantsetra, Miarinarivo, Morondava, Nosbe, Sambava, Tolagnaro, Toamasina ary Toliara. Andro vitsy mialohan'ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny jiro manazava ny tanàna Antananarivo ny kanjaben'ny Bare sy ny nenivon'ny rovan'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta ny ariva teo fanampanazavana. Antananarivo hita lavitra, mamiratra, mazava, zay no hitantsika ankehitriny. Ohatran'ny olona tsy nanana karapanondro, Antananarivo hatrizay. Eny, efa nisy mofa nisy nangalatra. Fa ankehitriny dia misaotra anao monsieur le maire, fa sady mazava noa mamiratra, noa manazava ny tanàna ary mipetraka ao mandrakizay ny anarana Antananarivo tazadavitra anazava ny tanàna ary azava ohatran'izay koa ny ao am-potsika, ny ao an-tsaintsika ary hitondra hazavana ho an'ity firenena mamitsika ity. Fadison'ny anarana ny mombamomba n'ilay olona ary ny fanamarihana ny fatongavana no olana tsy nahafahana nandony tamin'ny karaman'ny ireo mpiasan'ny CTC sy ny hôpital hôtelony teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Taona iray ny contrat ny fanaovana tamin'ny fanjakana raha ny fanazavana Trangaito Andriatsilavo. Olana telo lehibe no mitranga ka tsy nahafahana nandony tamin'ny karaman'ireo mpiasan'ny CTC sy ny hôtel hôpital laram-potoana raha ny fanazavana nomeny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny voalohany dia amin'ilay lista n'ilay olona izay rekritena aloha voalohany eo amin'ilay anarana matetika dia misy 10 ny anaran'ny olona ao anatin'ilay taratasy ny document omena. Ny olana iray faharoa dia eo amin'ny ilay pièce izay nomena tao amin'ny nanaovana ilay recrutement ilay olona. Dia ny olana iray fahatelo dia ny fiche de présence izay tsy mifanaraka indraindray amin'ny olona tena tonga miasa eny amin'ireny centre ireny sy ny lista ao anatin'ny omeny ny fanjakana. Na izany aza, efa milamina ireo voatanisa teo aloha ireo ka irosy tsy ho ela amin'ny fandoavana ny tambin-karama ny tompona andraikitra. Ankoatr'izay, alefa eny amin'ireo hôpitalim-panjakana ireo mpiara-miasa rehetra rehefa mikatona ny CTC sy ny hôpital hôtel. Antony, iray taona ny contrat ny fanaovana tamin'ny fanjakana. Ny contrat izay fanaovantsika dia heritaona no ampiasain'ny ministera fahasalamana atsika. Izany hoe rehefa mikatona ny CTC sy ny hôpital hôtel dia ho alefa eny amin'ireo hôpital mpanjakana reka zany ireo ankizy ireo na eny amin'ny CHU na eny amin'ny CHRR na eny amin'ny CSB dia aokotsika tsy misy avoavory mikasika an'izay fa eo am-pandaminana an'izay note d'affectation zay ny ataon'ny ministera. Nandritry ny fanaovana ny recrutement tsy aivina, voalaza fa heritaona ny fanarahana ka ilahatra amin'ny karaman'ireo mpiasa-panjakana ny an'ireo paramety sy ireo mpiasa voaray ao anatin'ity fandraisana mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ity, izay nanatevin-daharana ny fandraisana ny tanana teny anivon'ireo CTC sy ireo hôpital hôtel. Ankoatr'izay, voalaza fa isitraka ny antsoina hoe prime Covid ihany koa ny mpiasa ny fahasalamana rehetra. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia efa voafantina avokoa ny lahazahadina rehetra ho an'ny fanadinana CPE sy BEPC raha ny nambaran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Mitovy avokoa ny lahazahadina ho an'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Sabrina Rarson.
Efa voaomana avokoa ny lazadana rehetra ho an'ny fanadinana CEPE sy ny BPC amin'ity taona ity. Raha ny fanazavana, efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra, iarahan'ny eo anivon'ny Ministera amin'ny Fanabeazam-pirenena sy ny tompon'andraikitra rehetra ahafahana manaja ny fepo-taona. Zao dia efa voafantina ny lazadana na ho an'ny CEPE io na ho an'ny BPC. Efa miroso zao ny Ministera amin'ny Fanabeazam-pirenena anatin'ny fanotana an'izany, mandeha tsikelikely moa ilay izy satria raha antsika mahafantatra fa efa manakaiky ny daty ho an'ny CEPE. Tsisy miova araka ny efa nifampiresana tamintsika namana mpanao gazety ny tety andro mahakasika an'ireo examen ireo, ary efa ao anatiny tanteraka amin'izao fotoana izao Ministera amin'ny Fanabeazam-pirenena mba ahafahana manaja ara-dalàna n'izay fepo-taona izay. Miazakazaka be moa fotoana ary efa miaraka amin'ny sala daholo na ny eto anivon'ny Ministera central na eny anivon'ny rafitra tsirairay. Nateo aza ny tsy fidiviany fandaram-pianarana vita manerana ny nosy noho ny valana aretina Covid-19. Misy ny fenitra izay narahana tamin'ny fifantenana ny lazadana ary mitovy daholo araka izany ny lazadana rehetra hatrehan'ny mpianatra. Ny raisina tao anatin'ny fenitra nafahana nanao ny safidin'ny lazadana moa zany rehetrarehetra izany, raha antsika mahafantatra fa anatina vanim-potoana sy marina nanisaritra ny toe-pianarana tamin'ity taona ity, niarainana tamin'ny Covid tsika ary marina tokoa hoe nisy ny fotoana maharitra tsy nahafahantsika nampianatra ny zaza malagasy. Ny raisin'izay fenitra izay zany tanatin'ny fisafidianana ny lazahadiny mba hifandraika amin'izay dia efa niraisina daholo zany ny arak'izay azo atao ny fepetra rehetra ahafahana hoe mahita an'izay hoe mety indrindra izay ho an'ny zaza malagasy mba tsy ho sahirana hiditra anatin'le lazahadina izay nisafidiana. Tsara ho mariana fa nampitomboina ny isan'ireo toeram-panadinana na ny centre d'examen noho ny valana aretina Covid-19 izay mbola eto amintsika. Trangam-piarahamonina kosa indray dia any Tolaniara, mpitondra fivavahana iray no voaroroy fa nanolana zazavavy 5 taona. Tao amin'ny fitombenany no nanolonana azy araka ny fitantaran'ny reniben'ilay zaza. Afaka madidio ity mpitondra fivavahana ity taorinan'ny fitsarana azy. Miantarandriana evo. Ilay zaza mola ny ray aman-dreniny marary saina, napiditra anazy miasa, mampianatra anazy napiditra anazy fa satria mampalahelo anazy hoy ny magnety an'ilay zaza. Dia nampidiriny taona izay ilay zaza, nampidiriny mianatra ka tsy azony ramoseo raraina mihitsy izy raha ohatra mangalaka an'io zaza eo agnatin'ny lakilasy io e. Dia nalany tao amin'izay ilay zaza eo agny kanefa tsy nambaran'ilay zaza zany fa hoe kay kanjo farato nambarany amin'izay raha ohatra ny alihalin'ireo mpanapahefana-reo izy dia nagnambara eo aza tenenina amin'ny bebe koa fa io nanimbahy. Fantatrao polisy reo andao izy da ndesindry zareo izy nagnagny. Tahaka izay ny fitantaran'ny reniben'ilay zaza voalaza fa naolana mpitondra fivavahana iray taty Taolagnaro ny volana Martsa 2020. Ny teto amin'ny centre Vonjy Taolagnaro no nanatotosany fanadihadiana sy nandray an-tanana azy ireo. Raha ny fitantaran'ny reniben'ilay zaza, nanatona ity fitoerana ity, fianakaviana sahirana izy ireo ary nampidiriny ilay mpitondra fivavahana nianatra tao amin'ny sekoly tantanany ilay zaza. Tany amin'ny fianarana io no voalaza fa nanaovany ilay fanolanana ilay zazavavy kely. Ka izy io ka ilay fitiavan'ilay zaza na mba hanimbany anazy nampidirana anazy nianatra eo kanefa ilay zaza mbola tsy anagnakopy satria mola le reniny tena marary saina mihitsy. Ro tao izy mianatra tao dia izy azony ka io. Araky ny tenin'ny dokotera zany sy ny esa nijery anazy tovy amin'izao tanoko zao misy le anan'ilay zazakely d'après n'le fehonentana tety. Efa nandeha fitsarana ny raharaha ny volana May 2020 lasa teo, afaka madiodio ity mpitondra fivavahana voaroiroy ity. Vosy maimaim-poana io frera io. Kanefa fataony raika amin'izao tamin'ny 25 May niboahany ny didy fitsarana da voasindry zahay fa afaka maimaim-poana io satria raraky zahay ray aman-dreniny zaza io. Ankoatra ny fiantraikany teo amin'ny vatana, nisy fiantraikany tamin'ny sain'ilay zaza ihany koa, ny voina nahazo azy tao anatin'ny volana maro. Na tamin'ny voalohany ary izy tsy tia miara-milalao amin'ny ankizy na ny tao an-tokantrano indrindra fa ny tany an-tsekoly. Dia tamin'ny alalan'ny fanarahanay maso anazy niverenany tsikelikely amin'ny fiarahamonina sy ny ankizy mpiara-milalao aminy. Fa miverina mianatra izy fa tsy any amin'ilay école nisy anazy taloha intsony. Izany aza tadidin'ilay zaza foana le tranga ny ainany ary hatramin'izao tena mbola tsy adininy hoe ohatran'izao le tranga ny ainako tao anatin'ilay herisetra nanaovan'ilay mpanolana anazy.
iray amin'ireo raharatrangana fanolanana teto Taolagnaro no raisiny centre Vonjy Antanana ny mikasika ity zazavavy ity. Hatramin'ny taona 24 ny sokafany, miisa 17 ny ankizy, 3 hatramin'ny 17 taona, niara-ny fanolanana tonga teto amin'ny ivotoerana. 3 tamin'izy ireo no nitondra voka noho ny fanolanana nahazo azy, raha ny antontanisa hatrany. Tamin'ireo tranga miisa 17 ireo, efa ny amponja avokoa ny 7 voalaza ho tompon'antoka tamin'izany. Ny 4 kosa no afaka madiodio, nahazo fahafahana avonjy maika. Ny tombo hatrany amin'ny 9.4 ny tranga herisetra mianjady amin'ny ankizy tao anatin'ny vanim-potoanany sy ny amiana ara-pahasalamana ho an'ny faritra Analamanga sy Antsinanana. Ny tranga herisetra aranofo amin'ny ankapobeny isan'ny songadina amin'izany Abraham Randriamanana. Ny tombo ny trangana herisetra ny anjady tamin'ireo ankizy vokatry ny fisian'ny fihiboana noho ny valinaretina Covid-19 ho an'ny faritra Analamanga sy Antsinanana. Tafiakatra 9.4 isanjato ny tahan'ny trangana herisetra tamin'ireo ankizy nandritra ny 3 volana faharoa ny taona 2024 raha ny nambara ny tompona raikitra. Ny herisetra ranofo amin'ny ankapobeny no isan'ireo tranga niseho tamin'izany raha ny fanazavana. Fanolanana tena nahazo betsaka ny ankizy no iaran'izany any amin'ny fianakaviana any ny ao anatin'ny tokatrano ao aminy ao na eny ivelany ihany koa moa. Ankoatran'izany ny teny maharary mahazo an'ireo ankizy ireo asa noho ny fahaseranana be sa noho ny hoe samby ao an-trano ao fa mahazo na oka zany na fanaovana tsinotsinona betsaka. Lo hevitra napetraka amin'ny fankalazana ny 2 volana ho an'ny ankizy amin'ity taona ity ny hoe ankizy ny sitraka ny zony manangana firenena vanina. Alohan'izany, nisy ny hetsika fifaninanana ho fampahafantarana sy ny fanentanana mikasika ny fiarovana ny zo an'ireo ankizy. Notanterahina androany ny fanolorana ny marim-pakasitrahana ho an'ireo ankizy nandray anjara tamin'izany. Otikanana alakamisy fa 4 ny volana Jona ho avy izao ny rokady iarivo. Alefaka manomboka izao ny fitoanany fifamoivozana eto Antananarivo sy ny manodidina. Ary ao anatin'ity fanadidinina manaraka ity ary ny makasika izay. Eo ambany fiain'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vavety Ajo Andriany Anarivelo. Iaraka otokanantsika ny alakamisy 4 Jona 2024 avy izao ny rokady arivo. No volavolaina ny titikasa rokady arivo ho fanalefahana ny fitoanan'ny fifamoivozana eto Antananarivo renivohitra sy ho fanamorana ny fifandraisan'ny lalam-pirenena faharoa, fahatelo ary fahafito. Tamin'ny 2024 no natao ny fifanekena ny famatsim-bola ity tetikasa goavana ity. Tamin'ny 2024 kosa no noraisina ny dekret mikasika ny expropriation. Tamin'ny 2024 no nanomboka ireo asa lehibe ary zao vita soamantsara zao ny asa ankehitriny. Lalana amin'ny 25 kilometatra ahitana lalambe mikodana mahazaka fiara roa any zotra mandroso ary mahazaka fiara roa any zotra miverina. Rokady Estamiango amin'ny boulevard Tokyo amorona Kona bypass hatreo Ambohimahintsy izay mirefy 3.4 kilometatra. Rokady Nord-Est Tamiango eo Ambohimahintsy hatreo Andranombevava izay mirefy 3.7 kilometatra. Raccordement urbain miango eo amin'ny sampanana Nanisana mivoaka eo Ankaditra Mamy mirefy 8.5 kilometatra. Lalana migodana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena manana velarina 7 metatra. Ahitana fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka misy 220, fiampitan'ny mpandeha tongotra misy 220. Misy ireo mpanao signaletika maro isan-karazany. Tetezana vaovao misy 2, Soamanandrariny mirefy 7.40 metatra, sy Ampasy be mirefy 20 metatra. Rond-point misy 4, Amorona Kono, Ambohimahintsy, Nanisana, Andranombevava. Ny tetikasa rokady ny arivo dia vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona Europeanina ary ny fanjakana frantsay. Famatsim-bola avy amin'ny Banque Européenne d'Investissement, ny Agence Française de Développement, vondrona Europeanina avy amin'ny fanjakana malagasy. Alefaka manomboka izao ny fitohanan'ny fifamoivozana eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Ho mora ihany koa ny fifamezivezen'ny olona sy ny entana ao anatiny sy ivelan'ny tanàna Antananarivo izay tombanana eo amin'ny fiara 7,4 isan'andro no ifamezivezy amin'ity lalana ity. Foto-drafitr'asa maharitra sy olovain-jafy no napetraka ho fampandrosoana ny Madagasikara.
tahaka mazatra anaraka dokavatra isika melohany idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa aveo ary. Azafady kely ange feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+.
Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ny maraina teo niteraka korotana teny beoririka ny fividianana lazaira maintso. Maro ireo olona tonga ny lahatra teny antoerana vao maraina raha nambaran'ireo nanatro maso noho izy mahatody alavitra. Sabrina Rarson. Tahaka izao ny filaharana nisy io maraina io tetsy beoririka androany. Olona tonga anjifa ny jiro maintso matakadavitra avokoa izy ireo. Nisy anefa ny korotana teo amin'ny samy mpividy. Voatery ny mpitandro ny filaminana nandray ny andraikiny ka nanakatona avy hatrany ny toeram-pivarotana roa ireo. Nandritra ny fotoana izay nandalovana teny toerana moa efa nikatona avokoa ireo fivarotana roa ireo. Vao maraina fotsiny teo dia nisy olona be dia be hoe lahatra lazaira satria androany tonga ilay lazaira eto ampiteto. Dia ilay izy moa zany be olona be mihitsy vao maraina filaharam-be hatrany ambony any. Nefa ilay olona tsy manaja ilay filaharana dia niravain'ny polisy ilay izy satria manakorotana. Dia izay na tonga ilay izy teo hoe nisy polisy miditra mihitsy nandrava tato anatiny aloha dia nesorina teto mihitsy aloha ilay lazaira nalana tato amin'ny magasin. Mba ampilamany ilay olona. Dia tsisy mivarotra lazaira intsony zany eo aloha fatapitra. 150, 175 zay zao prix aneo. Ho an'ity raim-pianakaviana iray ity, efa mpanjifa jiro matakadavitra atao amin'ity tsenam-barotra iray ity izy, kanefa voatery mivery maina fotsiny noho ny tranga izay nisy teny toerana. Mahafinaritra an'ilay zanako fa tamin'ny heritaona tsotra izao ilay tato fa milamina be dia izay na tonga tony dia vao nisy an'itony misy pilo tony dia lasany amin'itony daholo ilay olona. Nareo zany efa nilahatra fa maraina fa aloha tsy nilahatra fa maly any teto dia nasiana miverina hoe amin'ny enina fa ilay naty sy tony vidiko fa ilay lafolafo dia nefa mitovy daholo hoe miaraka akatony daholo tsy tomany miady any amin'itony ilay olona. Ilay zanako midongy an'ilay ana dia mba tsy mitovy an'ilay sasany zany mba tiako vidiana fa ilay sarizabona satria efa ohatran'itony foana vidiko tamin'ny heritaona iray efa nahazo an'ity zao dia ilay iray mbola tsy nahazo dia mba te hividy ahy dia nefa hoe misakorota be teto lasan'ny polisy any ilay olona tsy haiko intsony izay famarina eo zany miazareo hoe amin'ny enina miverina akany te. Anisan'ny betsaka ny olona mitady itony jiro matakadavitra miloko maintso itony ka tsy maharaka ny entana. Ilay izy dia mora hoe malaza be ilay izy dia tian'olona dia laha vetivety dia lasa laharana be ilay izy. Ilay izy tsisy mihitsy zany izy ny tena marina. Nahitana fiakarany ny jiro matakadavitra tato ato noho n'izy be mpitady ka lasa manomboka amin'ny 3 alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary ny vidiny amin'izao fotoana izao. Jiro matakadavitra hatramin'ny 4 kilometatra. Nalaina 100 000 dia ty taloha nalaina 65 dia ty taloha nalaina 85 dia na 40 zareo be. Ty nalaina 200 000 ty nalaina 175 dia ty nalaina 150 dia lasa zay no mivarotra an'ilay izy lasa mihoatra. Raha ho an'ireo mpivarotra lazaira tsotra kosa, malafo manodidina ny 5 pake isan'andro izy ireo ary mbola 2 arivo ariary hatrany ny sarany. Tao amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy indray no nanatanteran'ny tanora sy ny vehivavy malagasy miaramiainga didipaotra Vaovao tamin'ity androany ity. Zazalahy manodidina ny 100 no vita asoavana tamin'izany hiona saina. Mitony fanatanterana ny didipotra Vaovao karakarain'ny tanora sy ny vehivavy malagasy miaramiainga tahaka ny fanaony isan-taona hanamaivanana ireo ray aman-dreny amin'ny vanim-potoana ririnina tahaka izao. Androany ny commune ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy no nisitraka izany ka zazalahy manodidina ny 100 isa no vita asoavana sy notoloran'ny vehivavy malagasy miaramiainga kilalao. Tena manampy mihitsy arabola. Dia amin'ny arabola mihitsy tena hoe manampy ho an'ilay tsy tena tsy manam-bola zany. Sotranareo mikarakara sy nampin'izao fahavitana Vaovao izao. Fampasairana no misy an'ilay Vaovao mbo milamindamy mandray aman-dreny. Ny aty ambanivohitra zany tena sahirana ny arabola raha ohatra hoe tsisy an'ilay Vaovao fa ny aty lafolafo rehefa manao aty 5 alina raha ohatra hoe olon-tsotra raha dokotera. Tena sahirana amin'ilay tsisy Vaovao raha tsisy Vaovao satria mbola manenjika mitady dokotera sy ny zany manahirana. Ianao aty ambanivohitra manahirana ihany dia
fisarana be da be ho an'ny commune Mbotrolomahitsy. Dia misaotra betsaka ny malagasy miara-miainga izany karakara izao dipotra fobe izao fa tena fampasiaranana tokoa. Saika ny andro ity androany ity avokoa ireo ray aman-dreny vao nirosy tamin'ny fanaovana ny asoavana ho an'ny zanak'izy ireo. Ny commune Mbotrolomahitsy dia nanao dipotra fobe androany miaraka ny malagasy miara-miainga. Ny malagasy miara-miainga moa ny antoka ny fanafotsy ny kilalao izay fomba fanaon'ny commune hatramin'izay dia androany zany no miara-niombona teto izay miaraka amin'ny be tanàna sy ny filakevitra tanteraka fa zaza eo amin'ny 100 latsaka kely eo zany no karakaraina tamin'ity androany ity. Ity amin'ireo commune hafa ity hetsika didipotra fobe tanterahany tanora sy ny vehivavy malagasy miara-miainga ity ho ny tompon'andraikitra ho fiahina ny mpiarabelona. Maro ireo tombontsoa azo avy amin'ny akora vita amin'ny vatosoa na teratany vahiny na gasy manjifa izany avokoa. Maro hatrany ireo mpanjifa na teo azy zany fiboana raha ny fanadidina natao. Ny 300 ny malagasy ankehitriny no efa manjifa ireo akora vita amin'ny vatosoa. Maro ireo tombotsoa azo avy amin'ny fampiasana vatosoa toy ny fikajiana ny fahasalamana raha toa ka mihazakazaka ny fampiasana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny vanim-potoanany fiboana nanomboka ny taona 2024 niakatra hatrany ny fanjifana izany. Fa manomboka mahafantajavatra amin'ny alalan'ny internet ihany koa ny gasy dia manjifa an'ilay vatosoa. Tao anatin'ny confinement dia anisan'ny nampiakatra ihany ny nahitan'ny olona ny herin'ny vato na hoe ny vertu an'ny vato dia nanisany nanjifa na malagasy na ny vahiny. Fa ny vahiny moa tena efa mampiasa azy amin'izao fotoana dia ny vato rehetra samy manana ny vertuany fa ohatra hoe izao ty œil de tigre izao ty ny vertuany mitroka onde négative, ny onde négative onde téléphone na onde ordinateur dia tsy makany amin'ny vatanao izy fa makao amin'ilay vato dia ny vato samy manana ny anazy. Ho an'ity mpanjifa ity mankafy ny zavatra vita gasy ny tenany ary ny gasy araky ny nambarany no tokony hisitraka ny zavatra vita malagasy. Zavatra fananantsika Madagasikara ty sy tokony alefa velany fa tsika gasy aloha premièrement tokony mampiasa anazy dia ty zavatra authentique satria ohatra hoe voyage na mandeha makaizy ianao vao mizaka anao afaka Madagasikara ty dia misy olona milaza c'est où tsy fantatry ny olona mais il y a beaucoup de pierres chez toi. Tsara ny manamarika na ny teratany vahiny na isika malagasy samy manjifa ny vatosoa avokoa ary maro ny tombotsoa azo avy aminy. Ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fampidirana ireo mpisehatra rehetra ho matianina bebe kokoa ka ho afaka mifaninana amin'ny any ivelany ary ahita lalam-barotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nomena tombony manokana amin'izany ny ao amin'ny faritra Vakinakaratra izay isan'ny faritra mamokatra vato betsaka eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray Juin, zava-pisotro vaovao izay vokarin'ny orinasa Star manana anitra 3 isan-karazany izy. Efa azo jifaina eny amin'ny mpivarotra mahazatra ny Juin. Naneho tamin'ny fomba ofisialy izany tamin'ity androany ity ny orinasa Star Michela Renarzo. Zava-pisotro vaovao maivana sady manala etaeta manampisa ny zava-pisotro misy gazy vokatrin'ny Star ny marka Juin amin'izao ankatoky ny fetim-pirenena izao. Manana anitra 3 karazany sy vokatra eto an-toerana ny Juin nomezina safidy vaovao an'ny mpanjifa. Ankatoky ny fetim-pirenena izao dia fifaliana ho anay ato amin'ny Star ny manolotra indray vokatra vaovao ny fanomezana fahafampony mpanjifa dia ny Juin izany. Izany hoe vokatra misy gazy mamy no atolotra ho an'ny mpanjifa tsirairay avy. Misy tsiro-karazany 3 izy misy ny Juin Cola, ny Juin limonade ary ny Juin tropical. Dia efa tsika jifaina eny amin'ny tsena izy nanomboka tamin'ny herinandro teo amin'ny vidiny mirary ny Juin. Izany hoe 50 centilitatra amin'ny vera 2,20 ny vidiny dia ny 530 centilitatra amin'ny plastika 530 ny vidiny. Raha amitaina amin'ny vokatra efa novokarin'ny Star teo aloha dia misy mampiavaka ny akora nampiasaina amin'ny vokatra Juin raha ny fanazavana ankoatr'izay ny vidiny natokana ho an'ny saramba-be-bahoaka. Efa hitantsika eny an-tsena manana ny Star ny vokatra Coca-Cola sy ny Caprice bonbon anglais
raha ny tsirony aloha sy ny akora ny ampiasaina dia samy hafa izany hoe akora hafa mihitsy ny nanaovana an'ity gino ity ary izy ity araka ilay fanoresahana teo dia noezahana natao ho takatry ny fahefa-mividin'ny tsirairay avy gino ity dia marika efa fantatra any ivelany fa marika vaovao izy metintsika eto Madagasikara fa ny vokatra anefa dia vokarintsika eto Madagasikara ihany mitovy amin'ny zava-pisotro rehetra sy tara ihany. Isy raha ny fanazavana ny fanentana maro samihafa anaraka n'izao vokatra vaovao izao. Efa misokatra ihany koa ny pejy Facebook Gino Madagasikara iravona miaraka amin'ny mpankafy ny vokatra amin'ny lalao isan-karazany. Lalana mirefy 5 amin'ny 100 metatra izay simba tanteraka ao amin'ny fokontany Antanety ao amin'ny boriboritany fahenina no nasiana fanamboarana amin'izao fotoana izao. Amany olona ny mponina ny fahavitan'ny lalana raha ny fanazavana azo Henri Florio. Noho ny fitaraina ny mponina teny amin'ny fokontany Antanety Fakarambato, boriboritany fahenina amin'ny fahasimban'ny lalana izay tsy azo andehanan'ny fiara, nandray fepetrava hatrany ny komina Antananarivo renivohitra ka nanapa-kevitra nanamboatra ny pave teny toerana izay ezahana vitaina ao anatin'ny 10 andro. Ekipa manodidina ny 30 no miasa manao ny fanamboarana izay natao amin'ny alalan'ny mo avy amin'ny fitantanana tao-trano sy hazavavety eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny asa atao ety boriboritany fahenina aloha dia ny fanamboarana ny pave eto amin'ny atao hoe Fakarambato fokontany Antanety atsimo izay marihana fa dia tena simba tanteraka tokoa. Nieritreretina ohatrany hoe resoklazy izy nefany tsy maintsy nanao paozina pave antsika izany nanolo tanteraka ny zatany sonina tao anatiny. Natonga nanapa-kevitra nanamboatra izy aloha dia tena ratsy dia ratsy tokoa ilay lalana ary efa nisy ny fimenimenoman'ny vahoaka izay nampiasan'ilay lalana satria tena tsy afaka ny tomobilina mihitsy teo aloha izy io ary tonga dia efa nanapa-kevitra ny komina ivaina Antananarivo nanatanteraka izay satria ao anatin'ny vinany miselenaire n'ilay fanatsarana ny tanàna Antananarivo ary tsy nendrasan'ny andro ihany fa tonga dia natao ilay izy ary eo am-panatanterantsika. Mponina maro no isitraka ny fahavitan'izao lalana izao izay isan'ny nampikaikaiky ny mponina. Ny fanamboaran-dalana izay tafiditra ao anatin'ny vinany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nandresy teo anivon'ny fitsarana ireo fokon'olona atao amin'ny fokontany tsy hita maso Antsirabe mahakasika ilay lalana kely iray izay nampisy disadisa tao an-toerana Kolo TV Antsirabe. Taorian'ny fampitsarana ny fanitarana ny lalakely iray izay tombotsoa amin'ny be sy maro eto amin'ny fokontany tsy hita maso Antsirabe renivohitra dia ny zoma fa 20 ny volana Jona araka amin'ny 24 lasa teo no nataony fitsarana tany an-drenivohitra ka nahazo rary ny fitakiana nataon'ireo fokon'olona. Valy tamin'ny zoma tamin'ny 1 zany fitsarana zany tany amin'ny tribunal administratif tany Antananarivo. Zay mirejete ny sursis en exécution zany hoe midika zany fa nandresy ny commune urbaine Antsirabe ka nandresy ny tombotsoa am-bahoaka dia ny fanitarana ny lalana izay hitantsika amin'ny sary. Na dia eo aza ny fandresen'ireo fokon'olona dia manao antsoavy sy mangataka ny ampiarana ny didina avoaka amin'ny fitsarana izy ireo manoloana ny fanakanana izay mbola ataon'ireo olombitsy aty toerana. Zany hoe omaly zany dia mbola mandeha ihany ny recours ny fanakanana moa zany ny fanohanana sy ny intervention any ambadimbadika any araka ny nambara ny mpitsara ny tribunal administratif taminay dia tsy suspensif io didy io zany hoe tsy azo sakanana na taratasy avy aizana avy any amin'ny avocat fa didy mpitsarana tia pirofo ampy tsara matona moka didy ny fitsarana. Araka izany dia manantena ireo fokon'olona fa ho vita tsy ho ela ity lalakely ity izay nampitaraina azy ireo efa nandritra ny 15 taona mahery. Hatramin'ilay mba sokafan'ilay ampahany kely tao zao mba efa mandalo amin'iny ny posy mitondra entana hatrany izy vadikany fifaliana ao anay zany satria hatrany izay mitondra entana mavesatra dia manakarama olona indray milolo entana makaty indray satria tsy omby posy tao dia izao zany mba efa misokatra kely nefa mbola tsy tena tanteraka ilay fisokafana. Ny ampiro indray ireo namoniainy vokatra ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny ity androany ity. 420 ireo tranga vaovao raha toka 1/30 ireo sitrana soamantsara. Vokatry ny etsika natao ho fiadiana ny zava-mahadomelina alandrongony manodidina ny 120 hektara atao Analabe district any Ambanja sy Ambilibe no nipotehany zandary. Olona 17 sy basy vita gasy no sarona tamin'izany ka atao Andriatsilavo.
entitra ny etsika manokana ny adina amin'ny zava-matomelona nataon'ny groupement ny zandarmaripirenena ao amin'ny faritra diana tao anatin'ny faritra Analabe, distrika Ambanja sy Ambilobe, nanomboka ny fahaefatra hatramin'ny 20 volana Jona 2024 lasa teo. Velaran-tany rongony sahabo 220 hektara no nompotehana, izay nasarona rongony maniry 7 alina sy 4 hetsy fototra sahabo 470 taonina, rongony efa maina 7,397 alina kilao ary voan'ny rongony 570 kilao. Nahitana basy vita gasy ihany koa tamin'ireo andehan'olona misy 17 mpamboly rongony tany an-toerana, ka ny roa amin'izy ireo no jiolaham-pamongady na ilay antsoina hoe gros bonnet amin'ity raharaha rongony ity. Misy tamin'izy ireo le mamboly sy le miotry ary le manamaina le rongony tany ambony tany ny fantatsara anazy. Misy tamin'izy ireo ihany koa zany le efa midina mitafitra an'le rongony midina aty sasany mandeha aty Madivato, sasany midina any Anabranofasy, dia maromaro moa le velam-pantikana fetrika dia maromaro ihany koa tatra tamin'izy ireo. Dia le gros bonnet nresantsika teo moa zany le farany mahafito amin'ny 20 azy. Misy ihany koa zany basy vita gasy izay ampiasain'izy ireo entin-jareo miaro an'le entanan'jareo zany. Satria ry samizy ihany koa dia misy mifandrobany anaty ala any zany dia entin-jareo miaro le izy. Eo ihany koa moa zany ny entin-jareo edivana amin'ny fitandronana ny filaminana. Nopotehana avy hatrany teny fotony ireo rongony lena sy maina, tsy hilefitra ny zandary, ho fongorina hatrany izay misehatra sy manjifa ity karazan-java-matomelona ity. Ny zava-matomelona izay hita fa mampirongatra ny asan-jolahy eto amintsika. Araka izany, mbola hitoy ny etsika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia totosa androany tany Berlin ny fionana antapony faharoa mahakasika ny fijerena vahaolana amin'ny fanarenana ny Libia. Teboka ny resana zany ny mahakasika ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny volana décembre ao avy izao fanadina. Des applaudissements et des sourires dissimulés derrière les masques. No tanterahina tany Berlin ny fionana tapon'ny faharoa iraisam-pirenena ho fanarenana ny Libia. Nandray anjara tamin'izany ny gouvernement tatetezamita libianina, ireo mpiatsehatra amin'ireo faritra samihafa ny Libia, ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ary ny sekretera mpanjakana Amerikanina. Nivoatra nandritra izany ny fametrahana paikady amin'ny fanatanterahana ireo dingana irosona amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Libia, izay ho tanterahana ny 24 ny volana Desambra izao. Ankoatra izay, miantso amin'ny fialan'ireo tafika mpikaramanady any an-toerana ny firenena Amerikanina. Raha ny fampitam-baovao, mitotaly 2 alina ireo miaramila mpikaramanady avy amin'ny firenena samihafa ny Libia ankehitriny. Andrasana ao aorian'ity fionana tapony ity araka izany sy ny fifanarahana avy amin'ireo mpandray anjara, ho fampitsarana ny disadisa sy ny fanatanterahana ny fifidianana ny Libia. Sont encore présents en Libye. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ty ankasiahanao nanaraka izany soafa tsara ato tompoko. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.